mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika ry havako tratrity talata faharoa amby roapolo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesiana toko fahaefatra, Efesiana toko fahaefatra diny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny diny fahaefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazaiko sady ambarako marina ao amin'ny tompo ny mba tsy andehananareo intsony tahaka ny fandini'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy fa efa tonga maisi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana izay ao anatiny, noho ny hamafin'ny fony dia olona tsy mahalala eny hatretsolo ka manolo tena ho amin'ny fitsangatsangana hanao izay fahalitoana rehetra amin'ny fitiavam-bola. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy. Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy mba hialanareo ny toetra maha-olona taloha araka izay fitondratenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba hotafianareo ny toetra maha-olom-baovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Iray masonao mba ny masinana ny fahamarinana tenao no fahamarinana. Amen. Ry havana ny andininy fahaefatra amby roapolo. Ary mba hotafianareo ny toetra maha-olom-baovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Mitafy ny toetra maha-olom-baovao. Mitafy ny toetra maha-olom-baovao. Paoly dia manazavatra ny amin'ny taratasy nosoratany an'ny Koritianina raha dia amin'ny Galatianina fa manana fiainana manokana hafa ny fiainan'ny olom-baovao na ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiainan'ny mpino. Raha misy olona ao amin'ny Kristy io Paoly amin'ny Koritianina dia olom-baovao izy, lasa ilay zavatra taloha dia indro tonga vaovao reo. Dia eto izy dia manamafy ny hoe mitafy ny toetra maha-olom-baovao. Anankiray amin'izay mampiavaka ny anthropologie calviniste dia ny lafiny hoe amin'ny fijerin'ny Calvin ny olombelona zany izay tsy mitovy amin'ny fampianaran'ny Thomas, d'Aquin na tahaka izany fa i Calvin dia matetika firesakantsika eto fa i Calvin dia resy lahatra fa io olombelona io dia tsy afaka mieritreritra zavatra tsara zany raha tsy ao amin'i Jesosy izy. Tsisy n'inon'inona tenaina aminy raha tsy ao amin'i Jesosy izy. Mety mieritreritra hoe mahavita asa soa, saingy asa soa tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asa soa mety mijery ny maha-olombelona ihany. Asa soa izay ahitana ditanan'ny olombelona mpanota. Fa amin'ny Calvin dia izao, rehefa tsy ao amin'ny tompony olona, rehefa tsy ao amin'ny Kristy ny olona ary rehefa tsy mitafy ilay toetra maha-olom-baovao ny olona dia izao tsisy n'inona izay tenaina aminy. Ary rehefa miteny hoe tsisy n'inona izay tenaina aminy dia tena milafy ny ara-panahy io. Angamba mety eritreretintsika manao hoe eny ihaingazon'Andriamanitra ampiasaina foana satria mety tsy hoe very izy amin'ny lafiny hoe mpanota dia tsy hoe tsy ilain'Andriamanitra izy fa misy olona nge mpanota fa manan-talenta, mahay marika, mahay manjaitra, mahay mozika, ilain'ny fiarahamonina foana izy. Ka ahoana ny teorian'ny Calvin manao hoe tsinontsinona ny olona rehefa tsy eo amin'ny Kristy izy. Amin'ny lafiny ara-panahiny zany Calvin zany manao hoe marina fa mety hana-tsaina ny olona anankiray, marina fa mety hana-pahaizana ny olona anankiray, marina fa mety hana-talenta ny olona anankiray, fa izao rehefa tsy ao amin'ny Kristy dia izao mpanimba zavatra izy. Raha miteny hoe manimba zavatra dia manimba ilay endrik'Andriamanitra, manimba ilay planin'Andriamanitra, manimba ilay équilibre, ilay lamina napetrak'Andriamanitra eto amin'ny zavaboary.
Tsy hoe tsy mahay manao zavatra ny olona rehefa tsy eo amin'ny tompo izy tsy fantatsika zany PDP zavatra noentiny tsy mpino angaha teo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia teo amin'ny fiainam-piarahamonina fa izao misy zavatra mandrakariva sy mba han'izy ireny hita mandrakariva amin'ity tanan'ny olona na dia manantsaina azy izy rehefa tsy eo amin'ny tompo ny mahampanota azy. Eto ary de tsy mifalalafatra zany fomba fijery zany miezaka hamontsika amin'ity volana oktobra ity mba mampatsiaro tsindraindray ihany lay maha protestanta atsika lay maha isika tsika izay sarobidy tokoa satria anjato taona no nitezana an'izay atsika fa tsy hoe 5 taona 10 taona na 20 taona akory aza. Dia hoy Paoly eto manao hoe tafio aoka mba ho tafianareo ny toetra maha-olom-baovao. Mitafy ny toetra maha-olom-baovao. Rehefa miteny hoe mitafy de zavatra hita ety ivelany tahaka ny fitafiana, zavatra azo tsapain-tanana, zavatra manome endrika, zavatra miaro, zay rehefa miteny hoe fitafiana. Farafahakeliny de io toetra maha-olom-baovao atsika io de manome endrika ny fiainantsika ho mahafinaritra. Io toetra maha-olom-baovao hita fitsika io de ahafantarana ny maha isika atsika. Io toetra olom-baovao maha isika atsika io dia fiarovana atsika koa ary. Io toetra maha-olom-baovao atsika io dia ahatsapana ny mahampanompo n'Andriamanitra atsika. Eto ary misy zavatra roa na telo amin'izay tenenin'i Paoly hoe tokony ho tafitsika amin'ny maha-olom-baovao. Voalohany de ny olom-baovao amin'ny Paoly de zao olon'ny fitiavan'Andriamanitra, fiasan'ny fitiavan'Andriamanitra izy. Rehefa tsy ao amin'ny tompony olona, rehefa tsy monina ao amin'ny tompony olona, marina moa de ny hoe fonenan'Andriamanitra isika fa tsika koa monina ao amin'Andriamanitra. Ka rehefa tsy monina ao amin'ny tompo tsika, tsy ao amin'ny tompo tsika de zao matsiaro ny tantaran'ny Kaina sy Abela. Novonoin'ny Kaina i Abela. Matsiaro ny tantaran'ny Noa. Lona tamin'ny fiainana fahalitoana ny mponina tamin'ny andron'ny Noa. Mahatsiaro ny fiainana tamin'ny andron'ny amin'ny Sodoma sy Gomora tantarain'ny bokin'ny Genesisy. Havako ny olona rehefa tsy ao amin'ny tompo izy de zao olon'ny fitiavan-tena izy, olon'ny fitiavam-boninahitra izy, olon'ny fankahalana izy, olona tsy mieritreritra afa-tsy izay tenany ihany izy. Ary indraindray aza heveriny ho tenany io tenenin'ny Paoly amin'ny Titos io hoe ny kibony no andriamaniny. Rehefa miteny ny kibony no andriamaniny de zao ny centre d'intérêt na ny zavatra zay ataontsika hoe zava-dehibe amin'ny fiainany de zao ny tenany ihany. Miainga amin'io tenany io ny atao hoe mety, miainga amin'io tenany io ny atao hoe tsara, miainga amin'io tenany io ny atao hoe marina, miainga amin'io tenany io ny atao hoe mahasoa. Ary dia Paoly manao hoe reny le toetran'ny olona taloha. Fa rehefa olom-baovao kosa ny olona de zao miala am'zany toetra miivo amin'ny tena manokana zany, ny tombontsoa ny tena, ny mahafinaritra ny tena, zay tian'ny tena atao fa lasa miivo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny olom-baovao de zao olona ampiasain'ny fitiavan'Andriamanitra izy. Paoly am'zany nosoratana ho an'ny Koritianina fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Olona teren'ny fitiavan'Andriamanitra. Zay ny toetra tian'ny tompo tafitsika amin'ny maha-olom-baovao atsika. Olona mitafy ny fitiavan'Andriamanitra, tereny ny fitiavan'Andriamanitra. Ka izay atao de zao miorina amin'ny fitiavana. Mifanohitra am'izao tontolo zao, fialonana, fankalana, ory-hava-manana, sy ny sisa rehetra. Fa ny olon'ny fitiavan'Andriamanitra de olona tia olona, tia ny hafa, tia ny asan'Andriamanitra, tia ny asa tanan'Andriamanitra. Ny havako engany hitafitsika zany toetra vaovao voalohany ambaran'i Paoly voalohany indrindrany de zao mitafy ny fitiavana. Olona zay manaiky ampiasain'ny fitiavan'Andriamanitra, iray ny fitiavan'Andriamanitra, ka miasa amin'ny fitiavana, manompo amin'ny fitiavana. Fa ny faharoa lehibe zay aseho amin'ny Paoly koa raha miteny izy amin'ny andininy fa 4:20 eo hoe ho tafianareo ny toetra maha-olom-baovao. Toetra maha-olom-baovao fitiavana. Fa ny toetra faharoa maha-olom-baovao koa de zao olon'ny andraikitra izy, olon'ny andraikitra.
Raha misy izay ataontsika hoe nampiavaka ny protestantisma dia ny fanomezana andraikitra, mahatompona andraikitra ny tsirairay eo amin'ny fiainany. Tsarotsika tsara fa ny protestantisma dia nivoiny hoe enao ihany ny tompona andraikitra amin'ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fombiazanao miaraka amin'Andriamanitra ianao, miankina aminao. Ny mahavery anao de miankina aminao fa tsy miankina amin'ny hafa-tsy akory. Ny protestantisma na ny fantsipavahana ny voalohany foy manao hoe enao tsarain'Andriamanitra amahy anao manokana. Taloha mantsy talohan'ny réforme dia ny olona de tsaraina arakaraka ny zay nampianarina azy. Zany hoe raha ohatra ka misy olona tsarain'Andriamanitra de zao tsy tsaraina maha izy azy izy fa tsaraina am'izay nampianarina azy. Tsaraina zany miainga am'izay zavatra ohatran'ireny ankizy manala baccalauréat na manala BEPC reny hoe ity ny programa limitatif ity ny nadinina no zany dia ao anatin'io no ametrahana fanontaniana. Ary dia ohatran'izany talohan'ny réforme ny vanim-potoana moyen âge de nieritreritra ny olona hoe ny olona dia ny fiangonana de nieritreritra hoe ny olona de tsaraina am'izay zavatra tsarain'Andriamanitra am'izay zavatra nampianarina azy. Fa ny protestant no anao hoe antsy zay no misy tsika hoe protestant, tsaraina ianao fa tompona andraikitra ny fiainanao anatrehan'Andriamanitra. Ianao tsy afaka mitemana hoe za tompoko de za Andriamanitra de nienjera satria nangalatra daholo ny olona manodidina ahy. Na za tompo mba nakahala olona koa satria nakahala daholo ny olona manodidina ahy. Na za tompo ratsy fitondratena satria ny olona rehetra ke ratsy fitondratena daholo de za ihany sisa mba de mba nanaraka koa de tsy diso koa satria ny olona rehetra na hoe za tompo le diakona atao aminay tao am-piangonana inge tsy nety de tsy nety koa na lay pastera tsy nety tao am-piangonana inge tsy nety de tsy nety koa na nanaraka koa na lay mopera tao anatinay. Amin'ny protestanta de zao tsy misy fanamarinana mihitsy. Reny olona rehetra zay resahana reny de zao ho tsarain'Andriamanitra izy. Fa izao tsy afa-miala eo anatrehan'Andriamanitra fa tompona andraikitra amin'ny fihetsiny, amin'ny ataony ny tsirairay eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny olona miteny manao hoe raha misy ny voy voalohany antsoina hoe individualisme dia ny protestantisme. Fantatsika tsara mihitsy fa raha tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge ara dia unisson nge ny hira zany hoe hira feo tokana daholo. Fa ny réforme, ny protestantisme noho ny voiny antsoina hoe polyphonique, noho ny voiny feo isan-karazany tao anatin'ny fiangonana, ny feo voalohany ténor, ny troisième voix ténor, voalohany faharoa fahatelo faefatra, ary reo mpamoron-kira klasika tamin'ny fotoan'andro toa andry Sébastien Bach, reo malaza rehetra reo dia saika novokisan'ny toe-tsaina réformé na luterana. Zany hoe zava-dehibe ilay fivelaran'ny tsirairay. Izay fivelaran'ny tsirairay zay novoizin'ny réforme hoe ianao de tompona andraikitra amin'ny fihetsika ao, ianao de tsarainao anatrehan'Andriamanitra, amenao amahinao anao, ianao dia mila manolo tena manokana ianao. Zay ny dikan'ilay hoe matetika moa protestant mivoy an'ilay hoe converti ve ianao sa tsy converti satria manome toerana ny individu izy hoe enao sy Andriamanitra. Fa tsy hoe isika sy Andriamanitra ihany fa enao sy Andriamanitra mihitsy, izaho sy ny tompo. Ary dia izany toetra zany any dia nanefy ny aingavy amin'ny teolojia ny Paoly, nanefy ny ataontsika hoe olona manana ny antsoina hoe sens ny responsabilité, mialatsiny am'ilay teny mifangaro. Zany hoe manana andraikitra, mahatsiaro andraikitra am'izay mety ho tandrify azy. Maha olom-baovao de zao tsy olona mialangalana. Amin'ny toetran'ny olona ankehitriny vokatry ataontsika hoe fiovaovan'ny toetran'ny olona ankehitriny de zao amin'ny olona ankehitriny de ny olona ankehitriny de finaritra zay moa zany ny ataontsika hoe post-modernisme de lasa mivoy ny ataontsika hoe victime. Ny olona ankehitriny de zao lasa mitony tena ho victime foana. Nefa ny amin'ny fotoana io izy no mangalatra, izy no manao ny tsy mety, izy no mahery setra de zao lasa toetran'ny olona ankehitriny foana no ataonareo amin'ny teny frantsay mijouer victime. Hoe za vo, za nge mijaly, za atao an'izao, za atao an'izao. Nefa izy amin'ny fotoana io no manao ilay ratsy satria ilay fiarahamonina mihitsy amin'izao andro ankehitriny zao no tsy mitaiza ny olona indray andraikitra.
eto Paoly de mamerina manao hoe mitafy ny toetra maha-olom-baovao. Inona lay toetra maha-olom-baovao? Olon'ny andraikitra, olona manaiky fa rehefa nanao ny tsy mety de diso, ary rehefa misy zavatra tsy mety natao de miezaka miarina, de miezaka manitsy, de miezaka mamboatra, de miezaka mijoro. Olona mahatsiaro hoe tompon'andraikitra amin'ny fiainany. Ohatry manao hoe raha olom-baovao, raha kristianina ianao kanefa tsy mandray andraikitra, tsy mahatsiaro hoe tompon'andraikitra amin'ny firenena, tsy mahatsiaro hoe tompon'andraikitra amin'ny fiangonana, tsy mahatsiaro hoe tompon'andraikitra amin'ny mpiara-pitohy tokony eritreritra mihitsy. Fa anankiray am'zay maha isika mandray andraikitra, mahatsiaro adidy, olon'ny andraikitra, tsy mba olona mialangalana. Zany no antsoiny hoe olona mitafy toetra vaovao, mitafy ny toetra maha-olom-baovao. Etika tsotra mihitsy zany amin'ny Paoly. Fa ny fahatelo lehibe zay ohatsika manao hoe maha-olom-baovao ange de olona ao amin'i Jesosy izy de olon'ny fitiavana e. Fa olona ao amin'i Jesosy koa izy de olona zay mandray andraikitra e. Fa ny fahatelo lehibe zay fototra be dehibe moa ny toetra maha-olom-baovao. Galatiana de manazava an'izany, Galatiana 5 be dehibe ny resahany ao. Fa nakateny ihany sika dia ny fahatelo lehibe de zao, i olona mitafy toetra sarobidy maha-olom-baovao io koa de zao olon'ny fanetreteny izy. Anankiray am'zay very am'izao andro antsika zao zany hoe fanetreteny zany. Vokatry io tambazotra io de zao tambazotra sosialy de lasa tia milaza tena ny olona, tia maneho marina fa zava-dehibe amintsika moa io moa zany ataontsika hoe ny toetsaitsika zao mihitsy de miteny manao hoe mahaiza mivarotra ny tenanao, mahaiza mampiseho ny maha ianao anao, mahaiza mivarotra ny fahaizanao, satria zany no andro iainantsika ankehitriny lay ataontsika hoe aseho ny tenanao fa mahay, aseho ny tenanao fa mahavita, aseho ny tenanao fa tsara, aseho ny tenanao fa mendrika. Zany rehetra zany dia ataontsika hoe kolotsaina hanabeazana ny olona ankehitriny. Aza manaiky manderindefitra zany, asehoy fa tsara ianao, aseho amin'ny sary, asehoy fa nahazavatra vaovao ianao, asehoy fa manan-kevitra ianao, asehoy fa marani-tsaina ianao, asehoy fa tsy bado ianao, asehoy fa matanjaka ianao, asehoy fa salama ianao. Zany hoe ilay toe-tsaina zay anabeazana sy ifanabeazana de toe-tsaina zay mampiseho zay. Tsy ratsy akory lay miseho, fa lay antony isehoana de tena fanehoana fotsiny zao, ataontsika hoe fisehosehoana indraindray. Hany ka very ilay toetran'ny fanetretena, very ilay toetran'ny fanafoana tena zao Paoly ao amin'ny Filipianina 2, very ilay hoe olon'ny fanetretena tahaka ny Kristy, very ilay olon'ny fahalemem-panahy tahaka ny Kristy, very ilay olon'ny fahantsorana, ary misy ravaka malala, fivavahana tsotra indrindra eto ambonin'ny tany de ny protestantisme. Afaka mikaroka zay karaza vavahana misy rehetra ianao, fa ny vavahana tsotra indrindra de ny vavahana protestant. Asaram-bola izany ny protestant ankehitriny. Ny trano vavahana protestant de ninina mihitsy manao hoe tahaky ny salle de classe, tsy misy afa-tsy efitrano de table de seza de ny orga raha vao da teoriana vao niditra. Fa zao tena hoe aoka tsy hisy zavatra hanelingelina hanakatsankana ny fanatonan'ny olona an'Andriamanitra. Andriamanitra de tsotra ary azon'ny olona atonina amin'ny fo tsotra, ary azo atoniny olona amin'ny toe-po sy fitafiana tsotra. Raha misy olon'ny fahatsorana de tokony ny protestant. Tsy ny trano vavahana ihany io, fa mila tsy hoe mahantra tsy zay loatra, tsy hoe manamora zavatra tsinitsinina, fa lay fahatsora-po, lay fahatsoran'ny fitaovam-pivavahana, lay fahatsoran'ny zavatra rehetra ataon'ny protestant de manamarika ny protestant. Fa indraindray ohatrany efa tsy zany intsony isika, satria tafiditra ao anatin'ny fiangonana koa lay toe-tsainy zao tontolo zao, miolakolana, mifandringondringotra atsiaro, bebe atsipiriany, te hiseho tahaka zao tahaka zao, tafiditra anatin'lay fivavahana koa raha lay izy de manjary lasa very lay fahatsoram-pon'ny protestant, very lay fahatsoran'lay fitaovam-pivavahana, very lay fahatsoran'lay mpino mihitsy aza
amin'ny mpiarabelona aminy, fifandraisana amin'ny mpiarabelona aminy, ary dia mazava ho azy tsy ao ny fanetretena. Ny avako malala mitafy ny toetra vaovao maha olom-baovao no foronina araka an'Andriamanitra de n'inona zany? Ny fanetretena. Toritenin'i Jesosy mihitsy, toritenin'ny Paoly io, mba manana fanetretena zay manetry tena no asandratra. Epistily nosoratan'i Paoly matetika milaza ny fanetretena, mainka moa fa ny boky no abolana ray manontolo de milaza ny mahazava-dehibe ny fanetretena izay tsy aina n'izao tontolo zao. Afaka malala ilay Jesosy Kristo amin'izay ato amin'ny hazo fijaliana, izy ny hanafy toetra vaovao antsika mba hananantsika fitiavana amin'izay rehetra ataontsika, ahatsiarovantsika olon'ny andraikitra amin'izay ataontsika, ary ahatsiarovantsika olon'ny fanetretena amin'izay ataontsika. Vavakisika, Tompo am'zoranao zay fa ao aminao zahay. Ianao no manafy anay ny toetra ny fitiavana izay tsy hananana zao tontolo zao. Fialonana, fireharehana, zany no arantirantiny zao tontolo zao, ka mahatonga ady sy korotana eto sy eroa. Tsy manana fanetretena zao tontolo zao satria tsy nandray anao Jesosy, fa izahay mitafy anao teo amin'ny fanetretena Tompo. Ampitoero amin'ny fahalemem-panahy, ampitoero amin'ny fahatsoram-po zahay, ary dia ampitoero ty anatiny koa Tompo ny fandraisana andraikitra. Ataovy ty namany zahay, ataovy ty olony zahay, ataovy ty mpiarabelona aminay zahay, fa toetranao zany, atafinao ny olom-baovao. De tahiny tontolo andronay amin'io Jesosy, tontolo andro fifaliana, tontolo andro anjakan'ny fahasoavana ty anatinay, tontolo andro andehananay amin'ny fahatokinanao. Misaotra Jesosy fa afaka manankina ny fiainanay eo am-pelantananao hatramin'izay, satria zanaka tianao dia avaozy isan'andro ny toetranay ho mendrika ny filazantsara.